Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Fantatrao tsara moa dikan'izany, aina ho an'izay mahazo azy. Raha azonao tsara zany ny tian'Andriamanitra lazaina, aina ho anao zany. Dikan'izany mila sarotiny ianao raha misy mitabataba eo akaikinao. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Tokony ho sarotiny ianao raha misy mitabataba eo akaikinao satria io tenin'Andriamanitra io no fanasitrana io aretinao io. Fa sy atao sy anjery fotsiny akory zany fa tena iainana. Hoe ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zavatra hitondra fahasalamana ho anazy zany tsy avelako elingelen'ny olona mihitsy. Amen. Ohatra zany ataontsika hoe misy olona anankiray marary-ndoha. Rehefa marary-ndoha izy dia hoe ity paracetamol ity omena azy mampijana ny aretin'an-doha io. Dia manahiky ianao ihinana hoe mbola be dia be ny asa ataoko aleo aloha ajana ny aretin'an-doha dia paracetamol no hohanina. Tokony izay. Ny olona indray nefa miteny sy paracetamol tokony hohanina rehefa marary-ndoha fa pilokankana. Zay ny ilay izy. Ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Kanefa misy olona mitabataba eo akaikinao amadika n'ilay fahasalamana ho aretina. Amadika n'ilay fahasalamana ho zava-pondro. Ary amadika n'ilay fahasalamana ho oziny. Satria rehefa matory ampitoerana ny eo akaikinao zany dia manino ny Abrahama rehefa natory voaozina ny taranany. Ny fivavahana atao misika dia ilay tena marina misy tenenina. Ary raha olona nitady ny marina ianao tonga eto dia arabaina ianao fa tonga amin'ilay tena tadiavinao mihitsy. Tonga amin'ilay metimety amin'ny fanahinao mihitsy ianao. Satria fahamarinana ny tadiavinao dia hitanao zany. Amen. Raha iso ny baibolinao dia jerevantsika Mpanjaka 2. Mpanjaka 2 jerevantsika. Toko 7:20. Mpanjaka 2 toko 7:20. Mpanjaka 2 toko 7:20.
raha avy amin'ny Genesis ianao mankany amin'ny Exodus, mankany amin'ny Leviticus, mankany amin'ny Nomery, mankany amin'ny Deutéronomie. Dia mbola mandeha ihany ianao amin'ny Joshua, mandeha ianao any amin'ny Mpitsara, mandeha ianao amin'ny Rota, zay no vao mahita Samuela voalohany sy faharoa, zay no vao mahita ny mpanjaka voalohany sy faharoa, dia mpanjaka faharoa 720 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Voaraintsika ve somary lavalava ny famakiko ny teny, fa ianao kosa engaviana mba handray tsara ny teny, satria aina ho an'izay mahazo azy izy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia tena raison'ny fonao mihitsy manana Baiboly dia Baiboly jerena, fa sy manana Baiboly ianao dia zany ho jerenao tsara. Zay mpanjaka faharoa 720 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Ny andohany nanjakany Hezekia sy ny naharavany fanjakany Israely. Hovakina amin'ny anaran'i Kristy zanak'Andriamanitra velona ny teny amin'ny anjiny voalohany. Ary tamin'ny taona fahatelo nanjakany Hosea zanak'Elahy mpanjakany Israely no vao nanjakany Hezekia zanaky Ahaza mpanjakany Joda. 520 taona izy fony vao nanjaka, ary nanjaka 720 taona tany Jerusalema izy, ary ny anarany reny dia Aby zanaka vaviny Zakaria, ary nanao izay mahitsy eo mason'i Jehova izy ka tahaka izay rehetra nataon'i Davida rainy. Izy no nandrava ny fitoerana avo sy namakivaky ny sangamato sampy sy ny kapa ny aserahany, ary nanorotory ny menarana varahana izay nataon'i Mosesy fa ny zanak'Israely efa nandoro didin-kazomanitra tamin'iny hatramin'izany andro izany azy. Ary ny anarany nataony hoe Neostany. Jehova Andriamanitry ny Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakany Joda, na ny teo aorinany na ny teo alohany. Averiko amin'ny anjininy 5. Eno io tsara. Jehova Andriamanitry ny Israely no nitokiny. Nataony inona hono Jehova? Jehova Andriamanitry ny Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakany Joda, na ny teo aorinany na ny teo alohany. Fa nifikitra tamin'i Jehova izy, ka tsy niala tamin'ny fanarahana azy, fa nitandrina ny didiny izay nandidiny Jehova any Mosesy. Amen. Mosesy nomena ny didy fa Hezekia no nitandrina, ary Jehova nitokiny. Anjininy 7. Ary Jehova nomba azy, averiko ihany, ary Jehova nomba azy ka dia nambiny tamin'izay nalehany rehetra izy, ary nihodina tamin'ny mpanjakany Asiria izy ka tsy nanompo azy. Izy no namely ny Filistina hatrany Gaza sy ny faritany, ka noravany avokoa hatramin'ny tilikambony mpiambina ka hatramin'ny tanàna manta. Ary tamin'ny taona fahaefatra nanjakany Hezekia mpanjaka dia ny taona fahafito nanjakany Hosea zanak'Elahy mpanjakany Israely izany, no niakarany Salmanasera mpanjakany Asiria namely any Samary sy nanaovany fahirano azy. Ary noho ny tapitra ny 3 taona dia afaka reo ny tanàna, dia tamin'ny taona 9 nanjakany Hezekia, izay taona 7 nanjakany Hosea mpanjakany Israely, no nahafahany
Samaria. Nahafahany any Samaria. Ary ny mpanjakany Asiria nitondra ny Israely ho babo tany Asiria ka nametraka azy tao ala sy teo amorony Abor on Gozana ary teo amin'ny tanànany Mediana satria tsy nihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra izy fa nivadika ny fanekena dia izay rehetra nandijiny Mosesy mpanompon'i Jehovah ka tsy nihaino nankatoy izany izy. Toy izany sika ihany. Nini hodina ny Sankeriba tamin'ny Hezekia. Eto amin'izay isika mifantoka tsara. Ary tamin'ny taona faha-efatra ambin'ny folo nanjakany Hezekia mpanjaka dia niakatra Sankeriba mpanjakany Asiria amelo ny tanànany manda rehetra any Joda ka nahafaka azy. Ary Hezekia mpanjakany Joda naniraka tany amin'ny mpanjakany Asiria tany Lakisy nanao hoe efa diso aho ialao aho fa tsy nampitondrainao fa izay ampitondrainao ay dia hoentiko. Ary ny mpanjakany Asiria nampandohany Hezekia mpanjakany Joda talenta vola fotsy 300 sy talenta volamena 30. Ary Hezekia nanome azy ny vola fotsy rehetra izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah sy tao amin'ny rakitra ny tranon'ny mpanjaka. Tamin'izany andro zany no nanendahany Hezekia ny volamena tamin'ny varavaran'ny tempolin'i Jehovah tamin'ny tolana dia ilay efa napetaka Hezekia mpanjakany Joda ary dia nomeny ho an'ny mpanjakany Asiria zany. Ary ny mpanjakany Asiria naniraka Antartana sy Rabasaris ary Rabsake mba miaramila betsaka ary teo Lakisy nankany Jerusalema ho any amin'ny Hezekia mpanjaka. Dia niakatra ireny ka tonga tany Jerusalema. Ary no tonga teo izy dia nitsangana teo anoloan'ny lakan-drano amin'ny kamory ambony teo andalambe ankavanany sahany mpamotsy lamba. Ary no nefa niantso ny mpanjaka izy dia nivoaka hoe ho aminy Eliakima zanakilki izay lehibe tao andapa sy Sebna mpanoratra ary Joa zanakesafa pitadidy ny raharaham-panjakana. Dia hoy Rabsake tamireo andeha lazao amin'ny Hezekia hoe izao lazay ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjakany Asiria inona izato itokianao. Hoy ianao nefa teny foana zany manana saina sy hery hiady aho koa iza no itokianao no mihodina amiko ianao. Fa indro ianao matoky ho tena volotara torotoro io dia Egypte nefa raha itenana iny dia manindrona ny tanana mbroka. Tahaka zany Farao mpanjakany Egypta amin'izay rehetra matoky azy. Ary raha hoy ianao amiko Jehovah Andriamanitray no itokianay moa sy azy va ny fitoerana avo manalitara izay noravany Hezekia izay nilaza tamin'ny Joda sy Jerusalema hoe eto amin'ity alitara eto Jerusalema ity no iankofanareo koa aoka hifaninana ianao sy ny tompoko mba amin'ny Asiria fa omeko soa 7,000 ianao raha tahiny ka manana olona hitangina azy. Ataoko ahoana no fiambony komandy iray amin'ny mpanompon'ny tompoko na dia izay kely indrindra aminy azy nefa natoky any Egypte ianao azahoanao kalesy sy mitaingy soavaly. Koa moa ahitratranao va izao niakaranao izao. Tia fa Jehovah no nanirakay andrava ity tany ity ka nanao hoe miakara amely ity tany ity karavao izy. Dia hoy Eliakima tamin'ny Hilkia sy Sebna ary Joa tamin'ny Rabsake
masina anao teny siriana no ataovy aminay mpanomponao fa fantatra ihany izany fa aza manao teny jiosy oreny olona eny ambony manta fa ora bisake taminy moa ho any tomponao sy anao akory va no nanirahany tompoko ay ilaza izao teny izao fa tsy ho amin'ny olona izay mipetraka eny ambony manda inanan'izay sy fihinany sy sotrony izay sy fisotrony miaraka aminareo dia nijoro teo rabisake ka niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny teny jiosy hoe enoy ny tenin'ny mpanjaka lehibe dia ny mpanjaka ny Asiria izao no lazain'ny mpanjaka aza mety ho fitahin'io HEZEKIA io ianareo fa tsy avonjy anareo amin'ny tanako izy tsy akory ary aza mety ampatoky an'i HEZEKIA any Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika tokoa averiko ary aza mety ampatoky an'i HEZEKIA any Jehova ianareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika tokoa ary tsy anolotra eo an-tanany mpanjakany Asiria tsy akory ty tanana ity aza mieno an'i HEZEKIA fa izao no lazainy mpanjakany Asiria manaova fanekena amiko iadanana ka mankanesa ty amiko ary samio manany volobony sy ny aviaviny ary samia misotro ny rano avy amin'ny lavaka famorian-drano ary ianareo mandra-piaviko itondra anareo ho any amin'izay tany tahakany taninareo dia tany misy vary sy ranom-boaloboka tany misy mofo sy tanim-boaloboka ka tany misy oliva tsara tany misy oliva tsara diloilo sy tantely mba ho velona ianareo fa tsy ho faty raha izy manome vony anareo amin'ny anaovany hoe Jehova no amonjy antsika moa nisy navonjy ny tany mpanjakany Asiria va ireo andriamanitry ny firenena aiza moa ireo andriamanitry ny Amata sy ny Arpada ary aiza koa ireo andriamanitry Servaim sy ena ariva navonjy an'i Samaria tamin'ny tanako va ireo andriamanitra iza moa amin'ny andriamanitra rehetra amin'ny tany no efa navonjy ny tany tamin'ny tanako koa aiza no avonjeny Jehova any Jerusalema amin'ny tanako nefa nangina ny olona ka tsy nisy namaly azy akory na dia teny indray mbavakory aza satria ny mpanjaka efa nanjidy hoe aza misy mamaly azy ary HEZEKIA zanaka HEZEKIA izay lehibe ny tao andapa sy ny sebina mpanoratra ary Joa zanaka Asafa mpitadidiny raharam-panjakana dia nitra nankao amin'ny HEZEKIA sady voatritra ny fitafiany ary nilaza taminy ny tenin'ny rabisake izy toy zasika ihany ny amin'ny namonjena ny Jerusalema sy ny nandringanana ny miaramila ny SANKERIBA tamin'ny hafatesany tenany ary raha nandray izany HEZEKIA mpanjaka dia nandritra ny fitafiany izy sady nitafy lamba fisaonana ka lasa niditra tao amin'ny tranon'i Jehova niditra tao amin'ny Jehova izy ary izy naniraka ny Eliakima lehibe tao andapa sebina mpanoratra ary ny lohany mpisorona samy nitafy lamba fisaonana nankany amin'ny Isaia mpaminany zanaka Amozy ary hoy ireo taminy izao no lazainy HEZEKIA andro fahoriana sy fahamaizana ary fanalam-baraka ty andro ty fa mbia ao amin'ny mpiterahana ny zaza nefa tsy misy hery iterahana azy angamba horeny Jehova Andriamanitra ao ny teny rehetra nataony rabisake izay
ny ray ny mpanjakany Asiria tompony iaika n'Andriamanitra velona ka mahovaliana izy noho ny teniny izay efa reny Jehovah Andriamanitra ao koa aingao ny fivavaka ao amonjy izay mbola sisa. Dia nankany amin'ny Isaiah mpanompony Hezekia mpanjaka ary hoy Isaia taminy ambarao amin'ny tomponareo hoe izao no lazainy Jehovah aza matahotra ny teny efa renao dia izay nanompany resenkizilahy ny mpanjakany Asiria retsy ahy fa indro izao efa anisy fanay ao anatiny ary aresiosio izy ka iverina ho any amin'ny taniny dia ataoko lavo sabatra any an-taniny izy dia niverina rabosakeka nankany Libna izay nataony mpanjakany Asiria fairano tamin'izay satria efa reny fa efa niala tany lakisy ny mpanjaka ary noho ny reny Sankeriba ny amin'ny Tiraka mpanjakany Etiopia nanao hoe indro avy ady aminao izy dia naniraka olona indray ho any amin'ny Hezekia izy nanao hoe zao no lazainareo amin'ny Hezekia zao no lazainareo amin'ny Hezekia mpanjakany Juda aza mety ho fitainy Andriamanitra ao izay itokianao ianao hoe Jerusalema setolotra eo an-tanany mpanjakany Asiria indro ianao efa nandre izay nataon'ireo mpanjakany Asiria tamin'ny tany rehetra diany nandravany azy ka ianao kosa va no vovonjy moa mahavonjy azy va ireo andriamanitry ny firenena noravan'ny razako dia Gozana sy Anana sy Razefa ary ny tany Taranakedeny izay tao Telasara aiza ny mpanjakany Amata sy ny mpanjakany Arpad ary ny mpanjakany tanànany Servaim sy ena ariva dia noraisiny Hezekia tamin'ny tanany iraka ny taratasy ka novakiny dia niakatra nankany an-tranon'i Jehovah izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehovah ary Hezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehovah hoe ry Jehovah Andriamanitry ny Israely eo izay mipetraka amin'ny kerobim ianao dia ianao irery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambony tany fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany atongo lany ny sofinao Jehovah ka miaino airato ny masonao Jehovah ka mijere ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondrany iaika n'Andriamanitra velona Jehovah marina ihany tokoa fa ireo mpanjakany Asiria dia efa nandrava jentilisa sy ny taniny ary efa nanary ny Andriamanitra tao anaty afo satria tsy Andriamanitra ireny fa asan'ny tanan'ny olona ihany dia azo vato ka dia azo nosombana koa ankehitriny Jehovah Andriamanitra io mitaraina aminao ao vonjeo izay amin'ny tanany mba hafantarany fanjakana rehetra ambony tany fa ianao dia ianao irery ihany Jehovah no Andriamanitra ary Isaia zanaka Amoza dia naniraka nankany amin'ny Hezekia nanao hoe izao no lazainy Jehovah Andriamanitry ny Israely ilay fitaraina nataonao tamiko ny amin'ny Sankeriba mpanjakany Asiria dia efa noenoko koa izao no teny lazainy Jehovah ny amin'ny Sankeriba manao tsinontsina tsy mandasalasanao zino zanaka vavy Virgin mifikifidoma hitanao nandositra Jerusalema zanaka vavy fa iza no ekainao sy nompainao ary anohitra niza no anandratanao ny feonao sy ampiandrandranao ny masonao tonga dia dingansika
amin'ny anjininy 720. Anjiny 720. Ary izao no famantarana ho anao kosa, inana ny maniry ho azy avy amin'ny voa mihintsina ianao iray taona. Ary amin'ny taona manaraka dia kolokoloina izany, fa raha amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafaza ianao ka mijinja, ary manaova tanim-boaloboka ka mihinana izay vokatra eo. Ary izay sisa amin'ny tanàna Juda dia mbola amaka lalindalina koa sady sontra amo. Fa izy sisa iseho avy any Jerusalema, sisa afaka avy any an-tenimbohitra Ziony. Ary ny fahasari-piaron'i Jehovah tompony maro no anao izany. Koa izany no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'ny Siria, tsy ho tafiditra, tsy ho tafiditra. Koa izao no lazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjakan'ny Asiria, tsy ho tafiditra amin'ity tany ity izy, na andefa zana spika ho ato, na hitondra ampingy eo anoloany, na hananitra tovon-tany amelezana ity. Ny lalina zay ny aviny ihany no iverenana, fa tsy ho tafiditra amin'ity tany ity izy, hoy Jehovah. Fa iaro ity tany ity aho ka amonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanomboko. Ary tamin'io alin'io dia avy ilay enjelin'i Jehovah ka namely ny olona 10,000 amby 7 alina sy rahetsy tao amin'ny tobony Asirianina. Ary noho ny maraina koa vao ny fony olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dianainga Sankeriba nankany amin'ny Dianainga Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ka lasa nody ary nitoetra tany Ninive. Ary rany ankohoka tao amin'ny tranon'ny Soraka Andriamanina izy, dia nasian-drameleka sy Sarezera zanany lahy ny sabatra izy, ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy miralay. Ary Esarahadona zanan'ilay no nanjaka nanjimby azy. Amen. Eto zany isika mijery ny tenin'Andriamanitra. Raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika dia mahita aloha isika hoe Hezekia ozy izy dia nitoky tamin'i Jehovah Andriamanitra izy, ary tsy nisy tahaka azy na tany alohany na tany arinany. Ary nitandrina lalàna izay nasain'i Mosesy, nasain'Andriamanitra nitandremany Mosesy izy. Izay fijoroany Hezekia tamin'ny fahamarinana izay nefa dia tsy zaka ny firenen'ndehibe, satria misy firenen'ndehibe ihany koa dia Asiria. Tamin'izany nanana mpanjaka sy vahoaka betsaka, ary miaramila an'izany tena mitratreva mihitsy. Tena hoe miseho azy ho iza mihitsy, satria ny iraka rehetra mpanaovina azy na ho fatana ireo miaramila ireo dia ataony azy izay iraka mpanaovina azy. Fa tsy zakan'ity mpanjaka ity mahita any Hezekia nandrava ny sangamatsisampy, nandrava ny Aseraha, nandrava ihany koa ny altarany Bala, noravany daholo izay rehetra tsy netao. Ary raha 7 andro lazain'i Jehovah Andriamanitra anaovana Pasika, any Hezekia kosa nataony 420 andro. Asika ve? Zany hoe ny fahamarinany dia nataony ny otra noho ny mpanjaka rehetra izay teo alohany. Ny hafaliany amin'Andriamanitra araka ny voalazako aminao zany hoe isan'andro faly foana, isan'andro mitady an'Andriamanitra foana. Dia tahaka an'izany Hezekia satria Jehovah nitokiny, ary dia hita miariary mihitsy fa tena nomba azy Jehovah.
nataony 4 andro ny anazy ny Pasika. Efa nisy fotoana sika no Pasika ny Hezekia. Taditsika ve reny? Ataonsika Pasika ny Hezekia. Pasika tena nafinatra iny satria samy mitondra ny voaloham-bokatra ansika daholo isika tamin'iny. Iny dia voasoratra amin'ny bokin'ny lanitra manontolo iny. Halleluja. Mety misy amintsika tena nandoa zavatra lafolafo mihitsy fa tsy tadidinao intsony ny zavatra vitanao ankehitriny. Nefa tokony tsaronao foana ny dingana efa vita mba tsy hampangatsika hoe zay efa navita an'izao, zay efa navita an'izao. Misy tena mitady mafy misy hoe tia ny anjarako amin'ny Pasika ny Hezekia. Nafinaritra tamin'izany fotoana izany satria isaky ny faritany dia amin'ny herinandro faharoa samy nanome omby daholo. Ny ondry ny antsika tsy lany. Mbola misy vela raha hatramin'izao any Jerosalema any. Ny akoho tsy lany. Be dia be ny zavatra tsy lany tamin'ireny. Ary raha mandeha an'izy io ny ianao dia mbola mahita voromailala be dia be ho an'izay nanatitra voromailala tamin'ireny. Dikan'izany ianao tsy tokony kivy mihitsy fa na ny zavatra naterinao any Jehova aza voakolokolony tsara. Miankina amin'ny Jehova ny aina ka raha nanatitra voromailala ianao zany ka mbola vela izy hatramin'izao niteraka ny tombo, tokony mafaly ianao zany hoe zay le nateriko le tamin'iny tena za misy nanatra le voromailala, tokony rehetra tsara satria mbola nitehiriziny Jehova ihany ny aina zay zavatra nateriko. Samy nanome ny zavatra rehetra daholo sika tamin'ny nanao ny Pasika ny Hezekia. Tamin'izany nananganina nanio tranom-bokatra io. Tsy nisy hoe nona nanangetaheta tamin'izany fa ny fifaliana avy tamin'i Jehova ny fiarovana mafy antsika. Izany fijoroany Hezekia tamin'ny fahamarinana izany dia natonga ny Hezekia nisy mpialona. Io fijoroana amin'ny fahamarinana io dia andalovanao fanenjehana faran'izay mafy io. Sankeriba amin'izay mpanjaka lehibe, firenena maro manaiky azy. Ary ny Andriamanitra firenen'ireo dia efa Andriamanitra vato, Andriamanitra hazo, ny ravaravany daholo dia ny Andriamanitra anazy ihany isoraka za ihany mivavahana. Hezekia nefa olona nitoko tamin'i Jehova dia jinio sara raha nihaino tsara ny tantara ianao teo dia milaza foany raha Abisake komandiny miaramila ny Sankeriba raha niansiady izy anreto mpanompony Hezekia reto dia inona ny teneny aza manaiky ampitokiany Hezekia zany Jehova Andriamanitra reo zany nareo fa tsy avonjanareo zany. Isaky ny tena izy aoko nareo tsy hitoky amin'izany Jehova Andriamanitra reo zany. Aza manaiky ampanekeny Hezekia zany Jehova Andriamanitra reo zany nareo fa tsy hamonjy anareo akory zany. Verimberina mihitsy ny mampiala ny olona, ny fon'olona amin'Andriamanitra. Azonao tratran'izay amin'izay ny olona satria mpanjaka lehibe ny ady miaramila 5,9 no andrava toerana kely. Ary izy sy tsisy fa zay tratra ny devonony. Tamin'ny voalohany ny mpanolosaina ny Hezekia dia niteny hoe satria mbola nananan'ireo trosa ny Ahaza rain'i Hezekia izay nidimbiasany. Tamin'izany fotoana izany Hezekia dia nalany aloha ny volamena sy volafotsy teo amin'ny tolambaravarana ny tempoly. Nalainy ireo dia naterina tany amin'ny Sankeriba tany hoe ino trosanao tamin'ny raiky fa tsisy intsony zay ihany koa tsy anaiky anompo anao intsony na andoha etra aminao. Fa evero tsara fa raha tamin'ny heritaona zany iny, heritaona amin'izay avy amin'izay Sankeriba hoe ry Hezekia tonga ny fotoana tokony andoavany olona ny etraretraretra tsy amiko haizany ianao. Fa Hezekia tena nitoko tamin'i Jehova mihitsy na amin'ny mafy na amin'ny mora. Matoa zany ny olona anankiray tsy mitoky amin'ny Jehova Andriamanitra ao anatin'ny ady zay hatrehany na tsy mitoky amin'Andriamanitra amin'ny andavanandrom-piainany dia misy fahotana tena sy lefitra anazy ao. Zao anefa ny zavatra nisy
naniansy ady fa tonga izy voalohany fa nandritra ny fitafiana Hezekia satria ny mpanolosaina ny Hezekia rehetra teniteny izy ane ry Hezekia mpanjaka tsy niteny tamin'ny teny sirianina izy fa raha izany dia fantatra ihany fa niteny tamin'ny teny jiosy izy na eny daholo ny mpanasa lamba na eny daholo ny mpiambina ny manda ary mpiambina ny manda azy no mpainy mihitsy hoe isotro sy ny fisotronareo nareo ary inana ny tsy fihinanareo fa efa niteneny Hezekia hoe aza misy mamaly dia zany ve ry Hezekia dia mbola hipetraka amin'izao ihany ve ianao ny mpanolosaina ny Hezekia dia niezaka nanala azy tao amin'Andriamanitra satria ny antony dia inona raha ho avy ny miaramila ny sankeriba be dia be dia mieritreritra izy hoe ho faty ny vady aman-janako izy mieritreritra hoe aleo ho faty amin'ny fahamarinana tsia fa nieritreritra izy hoe aleo hoe ho avy ny miaramila dia ho faty ny vady aman-janako raha samy eo zany mpanolosaina avy ny resaka avy any miresaka amin'ny Hezekia dia novitiny zareo lamban-jareo dia nandrovotra ny fitafiana Hezekia dia nanala ny akanjom-boninahitra dia nitafy lamba fisaonana fa tenenin'izy ireo Hezekia hoe ry Hezekia mpanjako miala amin'ny Jehova amin'izay ianao fa andao hanompo ny Andriamanitra ny sankeriba mpanjaka fa mifikifodoy Hezekia tsy mety izy tsy ahozy izy Jerosalema someko ny jentilisa zany tao anatin'ny fony misy ny hoe na dia ho faty azy izy tsy hivadika amin'Andriamanitra satria zany ny fanekeny tahaka ansika nanao fanadiovana sy batisa io nanao fanekeny sika alohan'ny roboka amin'ny rano batisa fa tsy hivadika amin'Andriamanitra hatramin'ny farany dia mila tohizanao sy ho amafisinao zany manomboka androany halleluja halleluja araka ny teniko aminao hoe ny fivavahana sy sangisangy zany fa rehefa hivavaka dia mivavaka rehefa sy vavaka dia tsy mivavaka fa ny fivavahana sy azo atao ny fiasaram-belantsika hoe hivavaka ianao androany nefa aveo ny zavatra tianao atao hafa fa rehefa mitoky amin'Andriamanitra ianao dia mitoky azy hatramin'ny farany na hitoky ianao na tsy toky fantaro tsara fa samy mandalo sika eto ambony tsy tany ity ny anahy zao raha matomaly dia vita omaly ny tantarako ny anao mbola sy fantatra aza zatra io toro teny eninao io dia ampijiro amin'ny sofinao tsara io dia ampitoera ao anatin'ny fonao ka naiza le anao tahaka ny Josefa na dia tany amin'ny tany Egipta sy nisy fiangonana sy nisy mpitoro teny dia nijoro foana izy tamin'ny vadiny Potifara hoe sanatria amiko ny anao an'izany ota lehibe zany eo anatrehan'Andriamanitra halleluja tianio tsara fa sy izy rery nijoro tamin'ity fanompony ity fa maro ny olona tena sa nijoro ny tena na ho faty azy tamin'ny andro ny tsy fahamarinana azy tamin'ny andro mbola sisy baiboly tany zarana nisy baiboly dia misy an'izany hoe raha salama zany ho ny maty maro tsiora izy aza mbola sy nalala baiboly akory na vita ny tena no faty maro tsiora fahamarinana aza mbola sy fantany avy ny fahamarinana rehetra zany didin'Andriamanitra zany mbola tsy fantany akory zany mety mbola sy fantany akory zany manao mpafolo-karena sy nisa-karazany zany fa vita nanolotra ny tena no faty maro tsiora dia isika manala fahamarinana zao ve sanatria mbola isy angasika mbola isy alo amin'Andriamanitra tsia aleo tsy misy ninina na dia antra azy fa tsy misy miala amin'Andriamanitra zany eto halleluja halleluja tsy voatery ny tsy fahatongavana mivavaka ihany ny fialana amin'Andriamanitra fa ny tsy fahatokinao azy ny tsy fahavitanao ny anjara fanampahanao raha tsy mahavita anjara fanapahana amin'ny antoandro anao dia soloy amin'ny alina fa ny tsy fahavitanao n'izany dia fiemorana tsy rarahanao zany Andriamanitra satria zavatra napetraka Andriamanitra aminao ity ny anjaranao orinasany lanitra ny ety fanjakan'ny lanitra ny ety
dia nomeny anao mety hoe mpandoaloka fotsiny ny anaranao. Ianareo izay mpampasiaro an' Jehovah aza misahatra. Dia ozy ianao reraka aloha ndanana bebe amina ianao efa ao. Ny tsy fahavitanana izany fanoheranao an'Andriamanitra. Jerena avy any ny bokinao be bangabanga be mihitsy. Fa raha tsy inao Andriamanitra, aoka ianao hitoky azy tahaka ny Hezekia. Mety koa amin'ny Jehovah ianao, na izao aza aloha ny toerana misy ianao, sy izao ny hafaranao. Fa raha mitoky amin'ny Jehovah ianao, any ihany dia tonga aminao ny famonjena, fa ianao koa dia taranaky Abrahama ary afa-malala. Halleluja! Halleluja! Mety mbola manana olona ianao izay tonga eto. Mety manana olona ianao tsy fantatra izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao. Dia mety miteny hoe izay hitanao izao ny tena mitady fahamarinana. Niala tamin'ny fiangonana tarehy tsy hitako izay ele. Hoay izay tsony ianao fahamarinana efa hitanao izao. Mety manana olona ianao any ambadika any. Inona intsony va olona tadiavinao afa-nikoatra an'Andriamanitra. Ny tsy fanaovanao ny anjara fanapahananao dia fanoheranao an'Andriamanitra kisirany izao fotsiny. Nareo ve ankoatra ny hoe fotoana fohy mahita ny mpisorona mba miala am-piangonana ve nareo? Foana ny ahitanao mpisorona. Matoa zay hoe tsy ao mpisorona dia nisy zavatra iraka sy mainsy nataony nandeha namaolana izy izay. Foana ny ahitanao azy. Matoa ianao sy mahita ny apôstôly ao dia lasa ny antenimbohatra zay ry zareo. Alina ray isan-kerinandro ny takian'Andriamanitra aminao fa ianao mbola tsy tonga. Alina ray ve? Ndray alina? Naovana anjara fanapahana? Dia tsy atongavana. Fa manomboka androany hovao izay toetra izay. Fa isika sy toetra eto ambony tany mandrakizay. Raha nisy an'izany tao anaty Baiboly hoe mandrakizay ianao dia ampitoeriko eo ambony tany foana, dia afaka nanao an'izay ianao. Fa vovoka ianao ary verina ho vovoka ihany. Noho izany tsy maintsy verina vovoka. Tsy maintsy hoany amin'ny tombo sika na hoviana na hoviana, na ho faty sika na tsy ho faty. Tsy maintsy hoany amin'ny Jesosy any an-danitra ndray andro any. Inona mba zavatra entinao any nampiavaka anao tamin'ireo olona rehetra be dia be ireo? Inona mba mampiavaka anao isaka ny sabata? Fa sy izay hiton'olona ihany ve ny ataonao? Inona zavatra mampiavaka anao? Zao lazaiko, na dia mpanjaka lehibe azy nanao tsinontsino any Hezekia mpanjaka. I Hezekia dia vahoaka kely. Vahoaka kely ny azy zara raha misy 7 alina. Nefa ny olona zay menasy azy miaramila mpiady fotsiny tany sabatra efa 5,7 alina sy ray hetsy tany sabatra. Ny olona rehetra tao an-tanàna rehefa naheno ny ansoansony, ny verina ndray raha bisake fandrony, tsy taratasy tsy mihitsy angambany mety marenina ny sofiny Hezekia tsy naheno tsy ialany amin'ny Andriamanitra hoe Jehovah Andriamanina io. Mety marenina izy fa tsy taratasy ty ompa vararaka ny tao meneny Hezekia mba ialany Hezekia amin'Andriamanitra. Dia dinio tsara hoe mpanjaka lehibe, manany maizy azy, manana miaramila be dia be, sady tsy maina masolo zany, miaramila tsy matahotra n'Andriamanitra, miaramila mavita mamon'olona ary tsitsy zany mihitsy. Nefa riavana fantatra ny Hezekia fa tsy horesiny reo tsy horesiny Hezekia reo. Tsy horesiny Hezekia misy raha resaka ady. Ny olona rehetra tao an-tanàna
tao an-tanànan'i Joda satria mpanjakan'Israely ihany koa dia manatitra fanomezana any amin'ny Sankeriba, mihavana amin'ny Sankeriba. Fa Hezekia mpanjakan'i Joda tsy nanaiky mihitsy. Fa antany anefa fa tsy ho resiny misy zany Sankeriba zany. Fantany anefa fa tena ho faty tokory zareo raha tena tafiditra ao anatin'ny mandany miaramila satria tsy hitsisy. Ary izy ny maty voalohany eo. Fantany ny olona rehetra miteny Hezekia mpanjako, sitrako ve ny afatiny vady aman-janakay, sitrako ve ny zanakay ohatry zao mba efa afa-panadinana tamin'ity nefa ho fatiny ray, sitrako ve ny afatiny vadinay mbola bevoka, sitrako ve ny afatiny vadinay. Fa zao ny Hezekia rehefa napahan-kevitra ny raisiny hoe zay itoky amin'ny Jehova ka ninina mitrangeto tsy ala aminy mandrakizay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vahoaka rehetra mitabataba ny Hezekia ry Hezekia fa dia manzanakay mialano amin'ny Jehova Andriamanitra aza mitoky amin'ny otsomosika. Ity taratasy nomeny Sankeriba mpanjaka ny Siria tonga dia ompaompa daholy. Lasa Hezekia mpanjaka nanao fitafiana fisaonana, zany hoe akanjo gony akanjo malailay raha tadidinareo gony taloha reny. Nentiny ilay taratasy dia nivavaka tao am-piangonana izy. Asehoy Jehova o fa ny Andriamanitra rehetra zay noravany reny tamin'ny fireneny rehetra reny tsy Andriamanitra reny fa Andriamanitra vato sy hazo. Fa ianao kosa Andriamanitra narany zao tontolo zao ianao zay itokiko. Ianao ny mpamonjy sy manan-kely amin'izay fotoana. Fantatra fa tohatro misy mpanjaka io fa ianao Jehova hoe no itokiko ianao. Halleluja. Ianao Jehova no itokiko. Tsy taratasy nomeny aho nataony tsinitsinina ny fitiavako anao, nataony tsinitsinina no ny fanekeko anao, no mpanompaina Jehova o. Dia hoy Jehova tsy ianao misy nompainy fa za fa ataoko mahita raharaha io. Halleluja. Hezekia eto anatin'ny tempolo mivavaka fa namany avy any amin'ny Isaia mpaminany ny teny hoe hitan'i Jehova hono ny vavaka ao fa aza matahotra ianao, fa tsy ianao na isika hiady amin'ny tsindray mitoraka ty fa Jehova misy aneo ny heriny ary ho hitan'ny fireneny rehetra ny fomban'i Jehova Andriamanitra anao. Noho izany Jehova hiady amin'ny tsindray mitoraka ty ary fanomezana ho anao, inana ny maniry azy ianao ray taona, faharoa mbola izany ihany koa, fahatelo na mbola ambolana vokatra ary no tahina be dia be Hezekia ny alina iny ihany andeha andravo era faly ary ny miaramila ny Sankeriba fa andeha hiady satria mafy loloatra. Efa tenenina hoe manompoana anao dia janony zany Jehova Andriamanitra ao zany. Kanefa mbola mijoro amin'ny Jehova ihany. Tamin'ny firenena rehetra izay nalehany Hezekia faran'izay mafy satria Jehova no notokiny ary lalàn'i Mosesy izay nitandremany. Tsy niala tamin'i Jehova mihitsy izy ary tena hoe raha hoe fitokina amin'ny Jehova zany ka miteny ireo hoe hiala amin'ny Jehova Andriamanitra. Ny olona rehetra sanganena daholo andao hiala amin'ny Jehova Andriamanitra. Tsy olana zany na dendroany azy ariana daholo reo baiboly ao anaty tokantranontsika reny. Zay eny ilay izy. Tsy maninona raha ariana daholo reny baiboly reny dia dorana. Raha izany itiavan'ny mpanjaka ny Sankeriba ansika. Fa hoy Hezekia tsia. Maninona ry Hezekia raha omenana azy io tempolon'i Jerosalema efa noravanao tsara tarehy be io
nataonao tsara tarebe ny haingony. Fa hoy Hezekia, za dia sy ampitra jentilisa amin'io ary tsy omeko ny jentilisa ny ay. An'Andriamanitra io ka tsy omeko jentilisa. Ary tsy misy olona andoro Baibolo zany eto. Halleluja. Fa nijoro tamin'ny fahamarinana izy, na dia nandalovany ady azy zany. Fahamarinana takiny fanahiny Hezekia. Na dia maro aza manao tsinotsinona. Rehefa niverina avy tany nandandrasana ny herinandro, nandandrasana ny ray volana. Tsy avy Hezekia andefa olona any amin'ny mpanjaka. Ay, rehefa tsy avy ianao zany, o Sankeriba, miomanina reo 5:20 mihitsy. Miaramila alefany. Miaraka amin'ny kalesy, miaraka amin'ny fitaovana. Rangito daholo ny sabatra reo. Fa vonoy, aza vela isy angana na dia iray ny olona rehetra niponina ao amin'ny tanàna ny Jota. Izy miteny an'izany fa Hezekia ao am-piangonana mivavaka. Nefa mpanjaka. Mitaraina ny amin'ny fahavalony. Taraina izy amin'ny fahavalony. Azo atao tsara misy mitaraina amin'ny fahavalo, izay mampahory anao. Tsy vita ny famelan-keloka lava ny fiainany. Hoe izy ve dia miteny Jehovah mamela heloka ny Sankeriba. Sisy an'izany mbola angatany famelan-keloka. Tsy misy an'izany tsony. Fa hoy ihany koa za aminao, na inona trangam-piainana misy eo amin'ny fiainanao, aza atao mampihemotra anao amin'Andriamanitra zany. Raha misy miansiady ianao, manana ny Jehovah Andriamanitra ianao. Ny lohalika ny ento miady, afreto ny lohalika, mivavaka. Dia ho hitany tsara ny antokatrano ihany ny valiny vavaka ao. Halleluja. Ho hitany tsara ny anatin'ny tokatrano ihany ny valiny vavaka ao. Zay ny fomba fiady. Tsy miteny ianao fa mivavaka. Tena ento am-bavaka mafy mihitsy. Fa ho hitany anatin'ny tokatrano ihany hoe zao ny valim-bavaka anao. Fa ny lohalika ny antsika miady amin'izao. Fa ny zavatra nahagaga, asio tehaka mafy ary aloha. Tianio tsara hoe terena fotsiny Hezekia hiala amin'ny Jehovah. Hoe mialano amin'ny Jehovah dia manekehana hoy Sankeriba. Fa mbola ampafiriny firenena rehetra izay naringako moa ianao izay kely io. Firenena kely izay entinao io, ampafiriny firenena izay naringako. Sy hitanao nga nandringanako ny firenena rehetra. Nefa manana Andriamanitra eny. Fa Andriamanitra iza samy teny eo anatrehako zany ozy izy. Sankeriba ka hoe navonjy ny mponina tao anatiny tanànany teo anatrehako. Fa mbola tsy nisy Andriamanitra tahaka an'izany. Fa zay Andriamanitra ny firenena rehetra, resy manoloanay daholo. Teny ravako ny dorako, fa hitanao tsara ny anaovako ny Andriamanitra ao. Ary Sankeriba nanantena anazy andresy satria na ny antony manana miaramila besaka izy. Mety olona mpanan-karena miady aminao. Mety olona manana ny maizy azy. Tsy misy dikany amin'Andriamanitra zany. Halleluja. Na iza fahavalonao, lohalika ampiasaina dia hitanao ny valiny. Tsy mila mampiverin-dalina akory zany. Halleluja. Na inona na defasina taratasy mihitsy. Ianao ny ohatra zao hoe Hezekia tsara voarainy taratasy dia nentiny tao am-piangonana, nentiny am-bavaka. Izy eto mitondra am-bavaka. Isaia tonga dia naminany. Ry Hezekia mpanjaka ny Jota. Aza matahotra na miayay akory ianao. Aza matahotra na miayay akory ianao amin'ny ady lehibe atrehanao io. Fa tsy ianao iady amin'ny tsindray mitoraka ty, fa Jehovah
Haleluya. Fa ianao kosa asehoy amin'olona mihitsy fa Andriamanitra anarany zao rehetra zao ianao. Andriamanitra tsy toy ianao, tsy misy matohatra anao. Izany no itokiko aminao. Ara-pamonjiny tsy manan-kera amin'izay sotohana ianao. Ka sotohatra anay Sankeriba fa ianao no antenako hiady aminy. Namaly tokoa Jehova hoe aza matahotra, aza miayay. Zaho Jehova misy hiady aminy, tsy ho tafiditra ato izany reny. Io sady boninahitra io zany dia entinao amin'izay rehetra lehanao io. Fa tsy anao ahita azy, fa olona no ahita azy. Dia hitady ianao ny olona. Avy amin'ny alalan'ny lohalika ao mivavaka io, hanova tantara eto amin'ity firenena ity. Hitondra filaminana eto amin'ity firenena ity. Hitondra fitsahara ary ho tadiavin'ny olona ianao. Ny manana marary rehetra dia hitady ianao hisaringotra anao daholo. Izany ny voninahitr'Andriamanitra. Metiko amin'i Jehova. Aza vela ho very izay efa niaretantsika taminy. Nanao sika pasika HEZEKIA, nanao pasika ny Josia. Inona tsy efa vitansika hatramin'ny rasan-kazo efa natao indroa avoeny avokoa. Izany dia fitiavansika an'Andriamanitra. Aza atao ho zava-paoly zany. Ary misy jentilesa manao tsinotsinanao any am-pivarotana na any am-pianarana na any an-tsena na aiza, manana lohalika ianao. Za matoky io lohalika ao io. Fa vao andohalika fotsiny io. Ahoana moa ny tenenin'i Jesosy tamin'ny fariseo anankiroa rehefa nivavaka? Mbola vao niala tany an-trano ozy izy io dia efa nohamarinina sahady. Eto dia efa mahita olona ataon'Andriamanitra sady boninahitra, reto tena hery hivavaka, reto tena hivoaka empandresy, reto tena antenanty fiangonanty, reto tena ho lasa lavitra, ireo tena miatra, ireo tena hitondra laza ny fiangonana, reto tena tsy hemitra mihitsy. Ary vao vela heloka ao anatin'izany. Havela kosa izy ny elombe satria be fitiavana izy. Haleluya. Haleluya. Eto dia efa mahita sady ny olona ataon'Andriamanitra an'izany. Zany hoe isy voninahitr'Andriamanitra indray zany iseho amin'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka. Ny marary dia ho sitrana. Ary manana olana dia hivavy koa ny olanao rehetra. Manana finoana. Ary metiko amin'i Jehova tahaka ny HEZEKIA. Fa tsy nisy mpanjaka tahaka azy na tany aloha na tany aoriana. Raha ny fahatokinan'Andriamanitra. Vitanao ve zany? Za mino fa maro ny olona eto hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Maro ny olona eto lasa lavitra. Maro ny olona hanomboka hivavaka manomboka androany. Vao andohalika anao dia henanao Andriamanitra. Fiasa ny vavaka ny marina mahery indrindra. Ary ny vavaka dia tsy voatazona izy zany izy intsony. Fa na dia mandalo vato be izy dia tena misonoka mihitsy ny vato andalova. Na iza na Satana aza manakana ny vavaka ao, Satana ho may rehetra mihitsy. Dora ny vavaka ao satria fiasa ny vavaka ny marina mahery indrindra. Izy anao ny anjely no rivotra, ary anao ny mpanompo ny lelafo, dia iretra ny vavaka ao manomboka amin'ny tsy androantsika. Haleluya. Amen. Ao tsara be. Asan-drato ny tananao dia hivavaka sika hisaotra ny tompo ny amin'izany krizy. Zava-miafina ara-baiboly
fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany tebokaroa sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka enina ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tsy akanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminan'i Jehova mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina